Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mitsika. Amen. Son'Andriamanitra no ty fotoana ity izay anatanterantsika fanompoam-pivavahana fanokafana ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny faharoapolo taona izay niaraha manompo teo amin'ny mpitandrina raha-potona valina mahory mianakavy sy isika fitandremana eto Ambohidatety. Misaotra ny tompo no izany fiaraha-manompo izany ary raha namaky an'ilay hira tamin'ny fahafolo taona niaraha manompo sy ny faharoapolo taona niaraha manompo dia ohatra mihodina foana amin'ilay mpanompo. Angamba tamin'ny fotoanandro hoe toan'ny tsy maso dia zao indray zany zao dia mifanompo amin'ny fitiavana, mifampanimpo amin'ny fitiavana, mifampanimpo amin'ny fitiavana. Ary zany teny ao amin'ny Galatiana toko fahadimy zany tokoa no fidintsika ny andininy fatelo ambin'ny folo. Ho teny izay fanevo ao anatin'izany fiaraha-manompo izany, mifampanimpo amin'ny fitiavana. Ny teny hoe mpanompo manan-karena tokoa ny soratra masina fa teny malagasy anankiray fotsiny ilazantsika azy hoe mpanompo. Ny anankiray zao amin'ity teny ity hoe mifampanimpo dia misy an'ilay teny hoe mpanompo io dia ny ataon'ny teny grika hoe doulos. Ary doulos zay dia ilay olona hoe angevy ambany fifehezana, tena le mpiasa tsy manana izay heverina fa maha izy azy. Kanefa ihany koa ampiasaina izy io ny amin'izay rehetra manana anjara fanompona eo amin'ny fiaraha-monina. Iny ny anankiray tsy dia manavanana antsika loatra izy iny. Ary Kristy dia tonga anankiray tamin'izany hoe tonga doulos. Fa ny anankiray tena manavanana antsika fijika io dia le hoe diakonos. Kakataka terentsika rehefa mba voafidy diakonos. Tsy lany moa dia sekotra mafy mihitsy. Azo teneny zany satria tsy akaiky ny fifidianana io zao. Rehefa akaiky ny fifidianana manahirana amin'ny resaka an'izany. Fa ny hoe diakonos teo amin'ny grika dia nilazana olona izay mpanompo ny fanjakana na mpanompo ny vahoaka. Reny na hoe diakonos. Dia raha savozavaintsika daholo ny tahirin-tsoratra tanainy rehetrarehetra izay manavanana ny pasteranareo eto. Reny le atao hoe minisitra izay ohatra ny fampiasana ny minisitra atao amintsika. Dia le tetsy amin'ny labomitetsy le tampotaroa dia etsy indray zany zao dia manaraka indray izy indray manembora. Manana olona amin'izany foana tsika eto. Reny le atao hoe solombavam-bahoaka. Reny olona atao hoe loolona. Reny le fonctionnaire mpiasa-panjakana ambony reny. Reny le atao hoe diakonos. Diakonos ny fiantsoan'ireny mpanompo daholo teo amin'ny fiaraha-monina. Zay ny amin'ny teny grika. Fa ny amin'ny teny hebreo any ny teny hoe mpanompo dia ny atao hoe ebedy, mpanompon'i Jehova, ebedy Yahvé. Ary efa miteny izy hoe ebedy ka hoe mpanompo dia tena fafao ao anatin'ny kajikajy ny eritreretintsika malagasy mihitsy le mpanompo kely le lazaina an'ilay hoe ianona dia rianona le ambany indrindra ary tsisy an'izany mihitsy ao, tsy iny le mpanompon'i Jehova zany. Fa izy rehefa miteny hoe mpanompon'i Jehova dia ry Mosesy zao teneniny amin'izany. Mosesy mpanompo, Davida teneniny amin'izany, Davida mpanompo. Hatrany hatrany ireo mpitondra fanjakana ambony ireo dia nitenenin'Andriamanitra hoe ianona mpanompo. Ohatr'izany ihany koa tsy hoe tao anatin'ny firenena jiosy ihany no niantsony an'izany hoe mpanompo zany, fa nisy an'izany mpanjaka Kirosy, mpanjaka Persiana nataony koa hoe mpanompon'i Jehova. Ary tena azo lazaina hoe mamoafady io tenin'Andriamanitra ilazana hoe olona jiky isaky tenenina mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'i Jehova zany. Fa Andriamanitra mihitsy ny mampiasa an'ilay anarana mpanompo Kirosy. Na le ataontsika amin'ny teny mahazatra koa hoe Messia, zany Kirosy zany, zany Messia zany, anaram-bosotra manokana zany. Ary mampiseho antsika zany fa ny hoe mpanompon'i Jehova tsy olona ambany akora zany, tsy olona ambany akora zany, fa anaram-boninahitra zany mpanompon'i Jehova zany. Ary makany amin'ny testamenta vaovao tsika dia mahita indray ireo apôstôly ireo fa tsy zany teo hoe nataony Paoly apôstôly, mpanompon'i Jesosy Kristy, mpanompo anarana vaovao izay mampiseho zany fampinina amin'ny fanompoana ny tompo zany. Ary tsy hoe sika ihany manana an'izany fa nazareo arabo sy silamo ireo ny anarany hoe Abdala, mpanompo ny anany dikan'izay.
sao dia manonona anarana kristiany tsika ty izy toerana fanampinana atao hoe abdala lasa iny lasa iny le abdala zany a mifanila tsara mihitsy am'le hoe lehibe diave mpanompony Jehova mifanila tsara mihitsy am'le hoe mpanompony Jesosy Kristy. Zay lay ambara ao anatin'ny soratra masina aritatsika any anatin'ny fiarahamonina. Io mpanompo ry avana no mampiseho antsika zany fambony. Fa tsika moa mifidy an'le mifampanompo. Za mpanomponareo, ianareo koa va ohatry mitady andery any ny mpitandrina mpanompo ny fiangonana, ny fiangonana mpanompo ny mpitandrina, ary tsika miara manompo ny tompo Jesosy Kristy. Fa malagasy manana ny fisainana hoe manompo io sy ny voninahitra io manana fisainana zany ary hojerentsika hoe fa naninona tokoa hatramin'izay mantsy tamin'ny andro menampomerina ny makany alohany tany tsy dia nanana miaramila raikitra azo zareo, tsy dia nanana miaramila raikitra rehefa iady eny antsasaky ny vahoaka ohatrany hoe reto zany zao le fanjakana frivahoaka anatin'ny firenena menampomerina dia eto amin'ny pastera makany reto aloha mandeha miady eto amin'ny ilany reto mijanona karakara sakafo lasa aloha hoe miady any. Rehefa ndray hoe tonga ny toro manaraka dia nendry pastera ndray no mijanona karakara sakafo fa ny atsasaky ny vahoaka mandeha miady. Zany ny fanompona tamin'izany. Fa rehefa tonga radama voalohany dia nanomboka nasiny an'izay ty ilay manam-boninahitra. Dia misy ambara tonga hoe zao voninahitra dia tonga any farany ambony 4 voninahitra any ambony any. Fa rehefa nanazava an'io ny mpahitatary amin'ny fomba fisainany malagasy fananina natao hoe manam-boninahitra tokoa ny anarany dia zao ny fomba filazany azy. Tsy misy ny volony ahitra, ny volon'le ahitra raha tsy misy ny ahitra. Tsy misy ny volony ahitra raha tsy misy ny ahitra. Ka maina ho azy ny volony ahitra rehefa misaraka amin'ny ahitra. Zay le fifamatoram-piainana. Zay le fifamatoram-piainana. Zany ny zava-dehibe. Ianareo miaramila manam-boninahitra reo. Eto foana ny galona raha tsy misy an'ilay miaramila tsotra. Reo no mampisy ny voninahitra anareo any ambony any. Ary tsy maniry ny voninahitra reo raha tsy misy an'reto zay mifamatotra aminareo. Ary lazaina ihany koa fa ny vahoaka ny vodiahitra izay hijoronony volony ahitra. Ary zay mahatonga ny fifamatoram-piainana teo amin'ny mpitafitafitra amin'ny anao-ladama sy ny miaramilany ary ny vahoaka. Zay le mifampanimpoa. Tsy azo jerena fotsiny hoe satria nareo olotsotra dia tsisy ilana anareo. Na satria nareo manam-boninahitra dia nareo ihany no tompona be eo amin'izany raha zany. Ary manana an'izany tsika fiangonana amin'ny atao hoe rafitra presbyteriana. Io mihitsy le teny fanevantsika io manambara zany hoe rafitra presbyteriana fiarahan-tondra, fiaraha-manompo eo amin'ny mpitandrina sy ny vahoaka Andriamanitra manitra. Zany fananatsika voninahitra zany riavana dia fahafitatsika ny anjara fanompona eo amin'ny fiangonana. Io fahafitatsika ny anjara fanompona eo amin'ny fiangonana io. Zany mihitsy ny fisainana. Fa tsy hoe voninahitra fotsiny, enti-poana fotsiny, fahalemana tanteraka ny fanompony no afitatsika an'izany voninahitra. Jereo tsara lira fanevana reo tamin'ny 20 taona iny, le mpanombotsy maso. Inona moa mampanombotsy maso anao fa tsy efa nataonao le fanompony. Fa tsy tsinitsinina vita. Natao présence jita ihany. Tapitra ny mandaty jita ihany. Miditra amin'izay ny fidirana, za le mpanombotsy maso idiatsy izy iny. Iny tsy izy iny, ce n'est pas izy raha zao zay. Ce n'est pas. Tsy tafiditra iny aza manao an'iny mihitsy. Fa mifampanimpo amin'ny fitiavana. Ao amin'ny fanompona ihany ny tena ahitantsika sy ny fahatontosana zany fanompo zany. Ny tena ahitana zany hoe iny ianao fa afaka mihira tokoa n'le hoe za Jesosy le mpanombotsy maso, za le mbatsoy ao anatin'izany. Fa ny jerentsika ny obolana. Obolana fa 5 obolana fa 5 ny andininy fa 7 obolana fa 5
Ny andininy fafito amby roapolo. Ka le tapany faharoa oabolana fa 5 amby roapolo ny andininy fafito amby roapolo. Le tapany faharoa miara-mamaky asika fa ny fitadiavan'ny olona ny voninahiny dia tsy voninahitra. Fa tsy zany ve zao no tena dika teo protocole. Kanefa arakaraky ny tadiavanao ny voninahitra io no andivoziny le ianao le dia tsy maintsy manao an'izao rehefa mitodika ianao dia miaraka, rehefa miodina anao dia miodina moramora. Manahoana iandrina be voninahitra ianao zay. Fa raha venao miodina dapa tsy izy ianao zay. Misy mamatitra io misy mamatitra io. Ny fitadiavan'ny olona ny voninahiny dia tsy voninahitra. Fa ao amin'ilay fanatotsanao le fanompona, zay ihany no tena ampiasikasiny an'izany voninahitra zany. Le fanomponao an'Andriamanitra. Ity fiangonana ity dia manana fanomezam-pahasoavana manokana amin'izany fanompona an'Andriamanitra zany. Raha jerena ve ohatry ity foana ity fiangonana ity amin'izay ohatry ity foana ty le fiangonana tsy mpanitatra zany. Tsy ny andraika hoe ohatry ity mipoziny dia hitarina kely dia natao an'izao dia natao an'izao dia natao an'izao. Ohatry ity foana izy. Fa ny zava-dehibe tato anatin'ity fiangonana ity dia le fanompona an'Andriamanitra. Zay le fitadiavana foana nompon'Andriamanitra. Raha zay le fitadiavana foana nompo ny fiangonana, ny fiaraha-manompo ny fiangonana. Tsy hitako hoe izy ampiazakazahantsika mety. Antany azy fotsiny hipetraka io dia angatsika. Mangatsika le filo degré fiangonana atao le hiditra amin'ny folo le voalohany mafy be tsy azonay antitra io. Iaritra fotsiny eto. Kanefa dia zany le izy fanompona ny tompo, fanompona ny fiangonana, fanompona ny firenena. Ny anankiray amin'ny fiangonana zay manana le atao hoe taniketsan'ny olona voavolavola nompo ny tanindrazana sy ny firenena. Iray amin'izany tsika eto ambotantely. Fa fanompona ihany koa reo mpiara-monina zany dia ao anatin'izany. Zany fiaraha-manompo zany. Zavatra tsy ampianarina atsika eto ambotantely zany. Kanefa noviditsika mba ho atevenina lay amin'izao faharoapolo taona niarahana no teo ampitandrina mianakavy sy ny fiangonana zany. Ary ny voalaza hoe mifanompo amin'ny fitiavana. Aleo aloha atao mazava tsara le mifanompo ndraindray izy io misy latsaka kely dia miala le ho kely amin'le ho farany eo io. Ratsy le toloreto ratsy saina foana fa tsy zany imezatsika resaky hoe zany ndraindray no misamy mifanompa amin'ny fitiavana sy ny sira sy ny sisa. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe rehefa mifanompo itsika mifampanompo dia atao amin'ny fitiavana zany, atao amin'ny fitiavana. Le hoe atao amin'ny fitiavana liavana dia zao tsy le olona miazakazaka dia hoe mba ataovy zay ataovy amiko. Fa ny hoe manompo amin'ny fitiavana dia ianao no miainga voalohany. Na andao izy na tsy andao izy. Na andao izy. Ary fanomezam-pahasoavana io raha mamaky ianareo zany fanomezam-pahasoavana hoe fanomezam-pahasoavana fanaova-tsoa zany. Misy olona dia te na ho totofanao arena teo vavoany ary izy ohatran'ny kasibosy. Tsy amin'ny izy. Ary misy olona na dia efa rovitra tanteraka azy amin'ny posiny. Mbola misy anaty bakarany any mbola azo nomena anao. Ty mbola misy ny tehiriziko meko ny fiangonana ity. Misy manana fanomezam-pahasoavana amin'izany azany hoe mifampanopo amin'ny fitiavana. Aza misaraka amin'ny hafa ianao, aza miolon'olona ianao, aza mifampiandriandry ianao, fa ataovy zay adidy zay miandry ianao. Ary ny Hébreu dia milaza an'izany tsara mihitsy. Ndao mba anasanantsika mijery an'izany amarana amin'izao ten'Andriamanitra zao. Hébreu toko fahaenina andininy fahafolo. Hébreu toko fahaenina ka ny andininy fahafolo. Hébreu toko fahaenina ny andininy fahafolo. Ndao miara-mireto lasika fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana zay nasehonareo voninahitra ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo dia ny sasany olo tapaka le farany iny nanompo izy fa tsy toy izany tsy hoe sady mbola manompo ihany. Misy mamely an'le okizay. Okizay raha mba Andriamanitra aloha no miteny eo okizay.
zaho izy le ragana rary covid zay tena tsitako raha ngaty mividin'le oxygène raha tsy tamin'zanahary le isan'andro zany le mifokarivotya ohatry le fa azonao le izy de ohatrany tsisy dika fa mamempona fa kay vidina ohatry vo mividy an'le appareil fotsiny anao de efa 9 millions d'ariary aloha iny ny rivotra mandeha ao anatiny koa mbola vola fa le isan'andro le tsisy vidiny iny aminao satria normal be aminao zany fa toizy tompo manompo ny olona masiny anao sady mbola manompo mbola manoy am'izany fanompony zany riako tantely malala nisafidiny ten'Andriamanitra faran'izay efa nahazatra anareo ianareo mifampanimpo amin'ny fitiavana ary mbola tazoma ndraikarivy fa marina aminareo ary marina marovatonga ny fantapena zao tontolo zao sy ny fihevian'ny tompo fa indro ianareo tandrina mianakafo sy ny fiangonana mbola mifampanimpo amin'ny fitiavana ary mbola manohy am'izany ny tanànatsika mifandimby